Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ny atokantrano izay mpanaraka ity fahita lavitra loatra mangory ity tomboky lasy tomboky vavy ho antsika rehetra manerana ny distrika atao anatin'izao faritra loatra mangoro izao atao anatin'izao fandarana manokana miakadapa izao ity amin'ny efitrano izay brofesan'ny lehiben'ny faritra tianivo ny faritra loatra mangoro no misy anay amin'izao fotoana izao ary vahiny izay hiaraka amiko eto ny lehiben'ny faritra loatra mangoro Andriamatora Narso Désiré. Ny antony izay moa ao anatin'ny fanomanana ilay foara isika amin'izao fotoana izao. Izy io dia foara efa fanao isan-taona tsy hita izay naharatsy azy ary efa andrasany maro ihany koa raha ho an'ny vahoakana loatra mangoro izany foara izany. Manodidina an'izay araka ny fanambarako teo ny resaka ho resantsika fa ho raisintsika aloha ny lehiben'ny faritra miaraka anao Andriamatora lehiben'ny faritra. Miarabanao namana santatra ary miarahaba koa indrindrandrindra ny vahoaka ny faritra loatra mangoro manontolo atao anivon'ny distrika 5 zany. Andriamatora lehiben'ny faritra ny safidy anarana ianao tamin'ity foara amin'ity taona 724 ity efa mandeha moa ny fampahafantarana maro samihafa amin'ny alalan'ireo doka sy ny filazana samihafa. Inona tompoko ny tena hevy ao anatin'izany anarana izany ary inona ny antony safidianana azy tompoko? Tangorona 720 sy 2000 izay ny anaran'ny foara izay nisafidinany amin'ny ity taona ty araka izay anao moa dia marina tokoa fa efa mahazatra atao anatin'ny faritra aloatra mangoro ny isin'ny foara indrindrandrindra foara agricole moa matetika rehefa mivantoana tahak'izao. Ny safidina ny agnarana tangorona maromaro ny anarana safidiana ty fa io zany ny lany ny farany tangorona 720 io moa dia mampidikany hoe fionana misy fionambe ihany io ka raha agnatin'ny fiona zay dia mampiseho ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina. Izay zany ny tena fototra ao anatin'ny foto-kevitra ao anatin'ilay tangorona. Eto amin'ny renivohitr'ny distrika Anambatondrazaka no safidiana ihany koa ny toerana anaovana azy. Misy antony manokana ve ary oviana ilay daty tompoko? Ny antony maloha dia atsorina moa fa foara voalohany atry ny tantananay ny faritra loatra mangoro moa izao dia ny hevitra izay fa aleo aloha atomboka eto amin'ny renivohitr'ny faritra ny anaovana izany foara zany fa ny magnaraka indray dia mbola ho hitantsika raha ny ananaparitahitsika anazy any amin'ny reo distrika zany foara régional zany. Ka ny vanim-potoana anatanterahana anazy moa zany dia ny fanokafana dia ny alarobia fa 7 ny volana jolay izao ary amin'io ny heverina anao ny fihetsiketsena zany mety ho carnaval mihitsy ampidirana ny vokatra dia mifarana moa zany foara zany amin'ny alahady 17 ny volana jolay zany hoe mandritra ny 4 andro eo zany 7 20 12 ary mifarana amin'ny 17 ny volana jolay. Matetika Andriamatora lehiben'ny faritra raha ny hita misy an'ilay atao hoe prestataire na organisateur hafa mikarakara n'ity foara ity tamin'ity indray mitoraka ity nangonina ny hery tato anatin'ny faritra ary dia niraisin'ny faritra antanana izay inona ny antony manokana? Efa nanamana teto amin'ny faritra loatra mangoro moa zany ny fitantanana ny foara hoe ny mena prestataire na ny tantany ny aty amin'ny faritra mivantana le izy fa ny amin'ity taona ty moa zany dia ny tena mihitsy ny safidy hoe aleo mba ny atsangana ny comité d'organisation de foire interdirection satria ny mpikambana ao anatin'ny comité d'organisation foire dia saika avy amin'ireo direction régionale rehetra eto amin'ny région loatra mangoro ary misy koa za privé anatin'izany zavatra zany tsy dia misy antony manokana loatra le satria efa samy nampiasaina teto daholo na andramana na prestataire na ny karakarana mivantana fa zay ny tenako manokana mahatsapa
tao anatin'izay diovolana maherikely ny arana miasa ny fanerasera tamin'ireo tompon'andraikitra au niveau direction tsirairay reny amin'ny service eto fa dia mahita za fa manana capacité d'organisation tsy azo lavina ireo tompon'andraikitra eto amin'ny région dia zay natonga anana pakevitra hoe aleo amin'ity dia comité d'organisation interdirection ny atsangana aza matoky fa tsy maintsy isy ny tombony ho azo anatin'izay ka dia zay ny antony natonga na hoe aleo raha ohatra ihany mety hitovitovy mety vokatry ho azo aleo miara-miasa amin'ny direction rehetrarehetra eto ny herivelona rehetrarehetra eto anatin'ny faritra sady zay koa le agnarana safidina hoe tangorona 7 dia aleo angonina le hery ny fahaiza manao traikefa zay anagnany ato anatin'ny faritra entina anatin'ny kakazo fa zay kosa tsy manala ny hoe mba hisy rigueur amin'ny fanaramaso amin'izay fikarakarana n'izay voana zay andriamoto lehibe ny faritra aiza ho aiza zay fanomanana izay satria raha ny hita eto tsy takina felina ny fivoriana izay matetika no alina dia alina ianareo mikandoa amin'izay fanomanana izay ahoana ny fanomanana isotsika ao anatin'izay foara zay ia marina zany tsara fipetraka le fanontaniana satria efa antongotra dia antongotra le fotoana karaha mihitsy raha ohatra ka mametraka an'izay fanontaniana zay mikasika ny fanomanana araky ny tiano mampafantatra fa misy commission na vomiera eo amin'ny raiky amby folo eo zany natsangana anatin'le izy ao ny logistique ao ny cérémonie ao ny accueil sy ny sisa satria heverina fa andray vahoaka maro ny eto anatin'ny faritra zay ny mahatonga an'ireny fivoriana maharitra alina dia alina satria tsy misy atao ambany-javatra mihitsy ny andraikitry ny vomiera tsirairay ao agnatin'ny fitadiavana sponsoring fitadiavana exposant ny fametrahana ny champ de foire dia efa samy miasa ny andraiky ny tsirairay no vomiera reo ary matoky zay fa na dia efa antokotra zany fotoana dia ho vita ara-potoana daholy izany rehetrarehetra zany satria efa tena anatin'ny zay asa zay ary zay ny raha miasa ato amin'ny riva reny maharitra alina mihitsy tsy voatery en plénière foana fa ndraindray misy travail de groupe io zany samy mametraka ny méthodologie na ny fomba fiasa daholy ny commission tsirairay dia avy eo matetika moa mivory avy any amin'ny commission zareo dia en plénière no iarana matetika ka ny zavatra azo lazaina zany aloha fa efa ao anatin'ny asa tanteraka daholy mihitsy zany ny vomiera tsirairay am'izao fotoana zao andriamato lehibe ny faritra iverenao kely any ao le fanomanana teo tompoko ny eto anivon'ireny volomparitra am'izao no hita hoe mivory aiza ho aiza kosa ny am'ireo any amin'ny district amin'izay fanomanana izay ny any anivon'ireny commune reny samy andry ny atao hoe baikomidina avy ety amin'ny comité izay mivory isan'andro izay misaotra amin'ilay fanontaniana ny efa nanambara atao hoe natsangana ny comité d'organisation misy ny eto amin'ireny votry ny faritra fa ny any amin'ny district tsirairay koa efa lasa talohan'ny eto amin'ireny votry ny faritra aza ny fanentanan'izy reny na ny fanetsenan'izy reny efa ny lolalana azy izy reny satria ny vokatra zay hiakatra manko dia saika avy any amin'ireny district sy commune reny avokoa ka hany dia efa nahazo tatitra daholo zay fa ao ny fivoriana zay taritin'ny chef district dia ao koa moa zany misy an'ireny membre de cabinet vitsivitsy zany izay miara-miasa amin'izy reny ka dia efa ampierinasa daholo mihitsy ny any amin'ny district tsirairay am'izao fotoana zao ary le izy moa misy vomiera anankiray mihitsy ato tena mifandray
amin'ny distrika tsirairay ireny amin'ilay vomiera miasa any manentana n'olona amin'ny activité rehetrarehetra zay atao ohatra zao hoe isy ny misy tangono dia efa any amin'ny distrika dia efa mihetsika mikasika an'izany raha tsy laza fotsiny Moramanga zao le 12 jaune ny zareo ny sélection no misy ao Moramanga ifaninana misy aty amin'ny fampindropolo ny volana Jolay zay vernissage ny foire io. Araka izany moa tompoko lasy tompoko vavy efa hitantsika sady araka ny resaka teo fa efa mitangorona sady ny hevitra natanterahana izany foire tangorona izany fa rehefa fotoana tahaka izao andriamatoa lehibe mifaritra ny resaka fandriam-pahalemana isany atao hoe miantoka ny filaminan'izay rehetrarehetra izay aiza ho aiza mahakasika an'izay tompoko. Marina zany io dia anisan'ny fanontaniana mipetraka ary tsy vitany hoe eto antoerana foana fa izay rehefa mifampirarahany reny izay mety mpiara-mombonantoka na ny sponsor sy ny exposant any ivelany indrindra ny any Antananarivo dia io foana zany fanontaniana matetika hoe manahoana ny fandriam-pahalemana dia tiako milaza eto fa ambony fepetra izay iraisina hatramin'izay mikasika ny fampandriana fahalemana dia isy fepetra manokana mihitsy no raisina amin'io ary efa mifampiresaka tamin'ny OMC mifampiresaka manokana tamin'ny amin'ny gendarmerie fa misy fihetsehana atao mihitsy fa satria ny fampandriana fahalemana dia tsy hoe ny eto amin'ny votry ny fato zay anaovana ny foire foana fa atrany avy any Moramanga ka hatraty zany dia tsy maintsy sécurisena na atao daholo ny ampandrifahalemana ny lalana avy any Moramanga hatraty zany dia mandritra ny fotoana ny foire reo dia efa misy fagnarahana fa misy ny mpitandro filaminana ahetsika manokana mihitsy ary misy tambiny manokana mihitsy aza natao amin'izany mba afana magnetsika an'ireny élément ny gendarmerie na ny policier reny zany amin'izay fotoana izay ka dia mahazo matoky ny ianareo zay ho tonga ty amin'ny foire fa ho tsara ny fandriam-pahalemana amin'ny fotoana io satria ny tsena dolo zany ny force zay anagnatsika aty amin'ny renivohitry ny faritra sy amin'igny axe Moramanga Vidiala ety. Irosikely ao anatin'ny hoe tanjony faritra amin'ity foire ity sika andriamatoa lehibe ny faritra inona marina moa zany le hoe vokatra andrasana amin'izay fanatanterantsika nyity foire tangorona. Matoa anao tsena be na foire ohatrarety moa zany atsikany dia misy tanjona foana raha fijeriko azy eo maloha atsika ty amin'ny faritra loatra mangolo moa zany dia vocation agricole atsika dia ezana zany amin'io ny ampisehoana ny vokatra zay aloha ny avy amin'ny tantsaha zany ahoana marina ny vokatra aty amintsika zany satria samy mitondra ny vokatra eo ny isaky ny district dia aseho iny amin'izay mamonjy ny vahoaka zay tonga aty amin'ny foire aty dia aseho eo hoe inona ny potentialité tsika zany amin'ny lafitry izany fambolena zany. Manarak'izay moa dia io koa dia ampiona satria efa mba misimisy any ireo lay manao asa mifandray amin'ny fambolena ireny dia atao ampifandraisina ny tantsaha mpamboly sy ireny mpitao raharaha na prestataire agricole reny zany io fotoana io dia manarak'izay moa zany matoa no tsena be ohatran'izany dia manantena vokatra manantena tombony zany anatin'le izy ary anisan'ny zavatra goavana resaka nandeha taloloha teo ray volana lasana zay dia ny olana eo amin'ny université
eto amin'ny Ambatondrazaka zany a zay efa nametrahana vatovehizolo ary Andranabarobe. Ny ministera moa rehefa fampiasana dia manana ny vola anaovana ny trano, kanefa ohatra misy olana zao ny jiro sy rano mbola tsy prévu anatin'izany dia mieritreritra zany ny faritra hoe rehefa fampiasana tamin'ireo comité d'organisation foire hoe raha ohatra ka mahazo rehefa azo ny vokatra amin'ny foire io ny ampany dia ho fandraisana anjara ny comité d'organisation foire ao anatin'ny fananganana ny trano ho an'ny université zay. Manarak'izay moa dia misy koa programme atao amin'ny faritra dia fanaovana ny trano be etsy ato anatin'ny enceinte-ny faritra zany satria tsy fenona moa zany fa mbola manofa trano ny faritra amin'izao fotoana zao dia ny région annexe zay tsy fenona fa somary misy olana izy io amin'ny zao fotoana zao tsy olana amin'ny faritra moa le izy fa araky ny lalàna zany ka dia zay ny manesika hoe tsy maintsy hanao trano lehibe zay amin'ny fotoana io amin'ny vanimpotoana foire io zany ny ametrahana ny vatovehizolo ary dia tonga dia manomboka eo zany ny asa ka dia ampany amin'ny vola io koa zany dia misy entina anaovana n'izay trano lehibe zay atao eto amin'ny enceinte-ny faritra zay dia misy ihany koa moa zany arakaraky ny abetsaky ny vola azo eo ny activité hafa zay mety vatsina vola amin'io. Arak'izay voalaza izay fanamby lehibe, tanjona lehibe no iarahana ho tratrarina ary dia ao anatin'ny fitangonantsika mianakavy no hatrarana izay rehetra izay. Andray vahiny andriamatoa lehibe ny faritra itiriny voatra ny faritra loatra Mangority inona no hafatra ho an'ny vahoaka izay andray an'izany vahiny avy any amin'ny distrika sy ny commune maro samihafa izany ary ny fanentanana tianao ampitaina ihany koa nao amin'ny vahoaka nao an'ny tompon'andraikitra samihafa eto an-tanàna. Ia, misaotra amin'ny fanontaniana ny tena fiangaviako voalohany aloha dia mba ny firaisankinantsika indrindra antsika eto anivon'ny renivohitr'ny faritra ny fifankatiavantsika mba aseho amin'ny faritra sasany sy amin'izao tontolo izao misy azy zany ary indrindra ny firenentsika fa rehefa mitangorona antsika ato anatin'ny faritra loatra miray ina antsika dia mavita zavatra goavana tena fanamby arak'lazainao zay zavatra nytenenina teo kanefa izany rehetrarehetra zany raha ohatra ka efanipaka ohatra valalakarona eto antsika dia iomezan'olona eto foana ka zay ny mahatonga anany voalohany aloha ny mba angatako dia ny ametrantsika ny fifankatiavantsika ny firaisantsika ina azany mahatonga an'io tangorona io ka eto marina fa misy ny comité d'organisation dia zay mbola magnano antsoavy satria zay tsy ndray mahafantatra daholo iza manana ny traikefa amin'ity fikarakarana n'ity foirina tsena be ity ka raha misy ny tsara sitrapo mba tianome hevitra tianampy dia misokatra ny varavarana na ny atao faritra na ny any amin'ny comité d'organisation omeo ny hevitra sao de zao no mahatsara azy aoka mba ampiseho ny fifankatiava sy firaisankina atsika afatsika magnatanteraka nyty foire ty. Manarak'izay dia manentana sy miantso ireo mpivarotra na ety an-toerana zany na avy any Antananarivo na avy any Toamasina zay manana eritreritra fa hitondra ny ampiseho ny entany sy varotra ny entany fa efa vonina ny champ de foire amin'izany foire zany ka dia manentana antsika ho tonga tia hitondra zay tsena fitaovana na ny entana zay tianareo aseho sy amidy ao anatin'izany foire zany fa ny aty anivon'ny faritra dia efa mivonina mifandraisana anareo indrindrandrindra amin'ny lafin'ny filaminana zay efa noresahana teo ary eto dia efa misaotra sady ireo
mpiara-mombonatoka zay efa mba naneo ny fahavononany reo partenaire satria efa mandeha moa zany ny lalana ny fifampiresana ka dia ohatra zao disorana manokana fanalamanga fa nanaiky anao sponsor officiel amin'tya tsenabe tangorona eto amin'ity renivohitry ny faritra aloatra mangoro ity ka izay ny fanentanana zay tiako ho atao antsika rehetra ato agnatin'ny faritra aloatra mangoro ny district 5 mba aseontsika amin'ity ndray mitoraka ty fa mahavita zavatra tsika ary mahazo tombony amin'io foary io ary tanterakitsika ny défi zay napetrakitsika zay fanamby apetrakitsika mikasika nyty foary ty. Mbola isy ihany moa ny fampahafantaranatsika ny pitsopitsony sy ny andindininy mahakasika nyity foary ity avy amin'ireo atao hoe comité izay mpikarakara izany fa ny resadresaka niarahany tamin'ny lehibe ny faritra no hifarana amin'ity fotoana ety. Misaotra antsika rehetra tany atokantrano tany ho antsika manerana ny district 5 atao anatin'ity faritra loatra mangoro ity mijery sy ny haino anay hatramin'ny farany ary dia makahery ihany koa izay eto anivon'ny Alma TV andriamatoa lehibe ny faritra ho anareo comité sy mpikarakara izany foary izany mba atotosa amin'ny atsakany sy amin'ny andavany. Misaotra toko misaotra ny vahoaka rehetra ny nanaraka sy ny aigny ny resadresaka teto misaotra anao namana santatra misaotra toko manam-piaona indray.